atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho antsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho antsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiantony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra asika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagniry. Ubio Andriamanitra ritany tontolo, antsao ny anarany be voninahitra, alleluia, salamo fa 5 ankafaliagna ankaravoagna no anoloragna fiarabagnantsika jiaby izay magnaraka tsy tapaka ity onjam-peon'ny radio Fagniry mamitsika ity, izay onjam-peo mampitambatsika ho iray sady onjam-peo mitady mandrakariva ny anitatra ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosèzy mamitsika ity. Isoranay ianao izay mankamamy sy mankafy ireo fampianaragna sy toritenin'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjam-peon'ny radio Fagniry ity. Toloranay fiarabagnantsika eo ve jiaby tratran'izao alahady 7 amin'ny fankalazagna ny Paka amin'ity taona 2024 ity. Koa amin'izao alahady 7 fankalazagna ny Paka izao dia toloran'ny eglizy loha hevitra isika ny hoe miara-miasa amin'ny Pierre fa izany no eglizy. Ndeo renesitsika irevaky teny masina tolotry ny eglizy amintsika izay arahana fampianaragna sy toriteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque ray amandrenitsika. Mitantara ny asan'ny apôstôly. Tamin'izany andro zany, ny teny ao amin'ny sanendrina ny apôstôly, ary na didiny ny lehibe mpisorona izy reo. Nataony hoe efa noraranay mafy ianareo mba tsy hampianatra amin'izany anarany izany. Kanjo vao maika nahelinareo eran'i Jerusalema ny fampianaranareo. Ary zahay indray tadiavinareo hianjerany ran'ny lehilahy iny. Fa namaly Pierre sy ny apôstôlika nanao hoe aleo manaiky an'Andriamanitra toy zay ny olombelona. Natsangan'Andriamanitra ny razantsika ho velona i Jesoa, izay novononareo nahantona tamin'ny hazo. Izy nasandaritry ny tanana ankavanan'Andriamanitra ho mpifehy sy
mpamonjy mba hanome fibebahagna sy famelan-keloka an'Israely. Ary zahay sy ny fanahy masina nomen'Andriamanitra an'izay rehetra manaiky azy. No vavolombelony zany zavatra izany. Ary no ny efa nasainy nokapohiny tamin'ny tsorakazo ny apôstôly sy ny norarany mafy tsy hiteny amin'ny anaran'i Jesua itsony. Dia nalefany no niala tamin'ny sanendrina ny apôstôly dia nandeha ankafaliana satria natao mendrika ny hitondra fahafahambaraka noho ny anarany Jesua. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Vaky teny masiny faharoe boky fanambarana nosoratany masinday Joany apôstôly. Izao Joany nahita sy nandre ny feon'anjely marobe nanodidina ny seza fiandrianana sy ny zava-mananaina ary ireo antiday ka ny isany dia nalinalina sy arivoarivo nanao tampeo mahery hoe ny zanak'ondry izay voavono no mendrika andray fahefana ny arena, ny fahendrena, ny hery, ny haja, ny voninahitra ary ny saotra. Ary ireko ny voary rehetra any an-danitra sy ety an-tany ary anambanin'ny tany mba amin'izay ananaty ranomasiny sy ny zavatra rehetra ao anatin'ireo indray nilaza hoe ho an'ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry ane ny dera sy ny haja ary ny voninahitra amampahefana mandrakizay dia novalia ny zava-mananaina efatra hoe amen ary ny antiday efatra amby 20 ny ankoaka ny tsaokan'ilay velona mandrakizay izany ary ny tenin'ny Tompo isaorana ny Andriamanitra. Ombansika mianakavy ny Tompo ho tanteraka tokoa izany. Evanjely masigny Jesosy Kristy nosoratany masinda Joany. Voninahitra ny ho anao ry Tompo. Tamin'izany andro zany, i Jesosy niboaka tamin'ny mpianany indray. Teo amorony ranomasigny Tiberiady. Ary karaha zao ny niboahany. Tafaraka i Simona Pierre sy Thomas izay antsovigna amin'ny agnarana hoe Didimo ary Natanaely izay avy amin'ny tany Kanan'ny Galilea mba amin'ny ireo zanaky Zebede sy ny mpianatra roa lahy hafa koa. Fa hoy Simona Pierre tamin'izy ireo, andeha hagnarato za. Fa hoy ireo taminy,
andeha hiaraka aminao koa zahay. Dia nandeha izy rehetra ke niditra tao antsambo kely. Kanefa tsy nahazo na inona izy tamin'igny aligny igny. Izy koa fa maregny ny andro dia tonga teo amoron-drano Jesoa. Kanefa tsy hain'ny mpianatra hoe Jesoa izy. Ka hoy Jesoa tamin'izy ireo, manankanigny mondry anaka? Dia hoy navaliny azy, tsy mana. Hoy izy tamin'izy ireo, alatsaho ankavanan'ny sambo kely ary niaratonarifo ahazo andre. Dia nalatsany niarato ke tsy zakany nampakarigny no ny amaroan'ny loko. Ary hoy le mpianatra malalan'i Jesoa tamin'i Piera, ny tompo io. Izy koa fa regniny Simona Piera fa hoe ny tompo io, dia noresiny nisikinany ankanjony ivelany izay efa nisoriny. Ka nirotsaka tamin'ny ranomasina izy. Impianatra sasany ndraiky edy nandeha antsambo kely, nitariky niarato feno loko. Izy koa fa tafakatra teo an-tanety izy reo, dia nahita venafo sy hazan-drano araiky teo ambony ary mofo. Aroy Jesoa taminy, itondrasa hazan-drano vao azonareo. De niakatra Simona Piera ke nitariky ny arato feno loko maventy 350. Kanefa tsy natriaka ny arato na dia maro toy zegny aza izy. Dia hoy Jesoa tamin'izy ireo, avia ihina. Ny mpianatra zegny tsy nisy na dia raiky aza nahasaky nagnontany azy hoe azovy monao, satria hainy fa ny tompo io. Dia nagnatony Jesoa, nandray ny mofo sy nagnameo azy reo, ary karazegny koa ny loko. Izegny no fagnintelo ny nisehoan'i Jesoa tamin'ny mpianany rehefa tafatsanganko velogno izy. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derany ho anao ry Kristy. Kristianina ava malala, mbola ao anatin'ny alahady fankalazana ny Paka tokoa isika. Alahady fahatelo amin'ny Paka izao, ary araky ny lazaisika dia fidin'ny Eglizy ny vakiteny mba hanampy isika ivelona an'izay Paka izay. Ka isaky ny alahady zany dia omeny Eglizy lohevitra ray isika ibanjina sika ny toetra ny Kristy, i Kristy nandresy ny fahafatesana, i Kristy mpampiavana, ka nanolotra asika miainy ka nahatonga sika ho fahariana vaovao, olom-baovao, ahazo ny fiainam-baovao ny Paka. Ka ireny toetra ny Kristy ireny no iombonantsika aminy, ka ianarasika iaina tahaka azy, ka tonga sika ho kristianina ho isika. Zay fantatra sika rahaveriberisika fa ny teny hoe kristianina dia avy amin'ny Kristy, ka tonga sika ho Kristy mpiarabelona amin'ny olona, ho olon-dehibe amin'ny finoana ho isika miatrika ny zava-misy, fa indrindra izao synode izao. Ka raha olon-dehibe amin'ny finoana sika dia iraina
anovany rafim-pahotana mangezasika zay erasika mahalala sina izany rafim-pahotana izany fa manimba ny fifandraisasika amin'ny zavaboary dia hitasika ny vokadrasin'io fifandraisana amin'ny zavaboary tsy zarizary potika io ka manjary fahavalosika ny zavaboary ary dia milaza miara-mahity sika fa noho izay rafim-pahotana izay dia potika ny fifandraisantsika samby isika ary izay no korotana iainasika amin'izao fotoana izao ary mampizaly atsika ary dia fantatra sika izany ary dia noho izay rafim-pahotana mangeza sika zay manapotika ny fiainantsika dia potika ihany koa ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ka raha simba ny fifandraisana amin'Andriamanitra dia very ny mahafianakaviam-ben'Andriamanitra sika ka miaka isika ka rehefa miaka dia samy mandeha samy mitady dia hitasika io ny vokany kanefa Andriamanitra ray be fitiavana be famindrapo sy namelatsika izy ka nanolotra sika ny Jesoa naniraka ny Jesoa izy no mampiongona antsika mampiavana antsika ka raha miongona amintsika dia irainary hoe anivon'izao tontolo izao anovan'izay rafim-pahotana zay ho rafim-pivelomana mitondra sika ny tena fivelarana marina dia ny fivelaran'ny zanak'Andriamanitra araka ny naharian'Andriamanitra sika hatramin'ny voalohany ka izany ary no mahatonga sika manambara fa ny paka tokoa dia mira fahariana vaovao vokatry io fahariana vaovao io no mahatonga sika ho génération mpanorona ny tranobe iombonana zay averimberisika fa potika amin'izao fotoana izao ary ny tranobe iombonana dia sy ny hoe ny ety ivelany fosiny fa isika zay manorona an'izay tranobe iombonana izay dia ny fianakaviam-ben'olombelona ao amin'Andriamanitra ka izay indrindra ary ry kristianina hava malala no alalintsika amin'izao vakiteny iarahasika manao zao ary amin'izao alahady fahatelon'ny paka izao dia manolotra ireo vakiteny ary ny eglizy anampy asika mba ametraka n'izay finoasika izay hoe anivony ny fiainasika ka tonga sika tokoa ho génération mpanorona ary zany no ezaka hotratrarisika amin'izao sinôda izao araky ny teny faneva raha ampiraisina ampiombonina ny sinôda fahafito eto amin'ny diocèse sy ny sinôda faha-40 iombonantsika amin'ny eglizy eran-tany eglizy olo velomin'ny bateny miara-dalana miombona mandray an-tanana iraina ho missionnaire ho tabernakla velona ka izay indrindra ary raha miombona amin'ny Kristy isika dia tonga eglizy ivelona an'ireo teny asongaditsika amin'izany teny faneva izany ka isaky ny alahady amin'izao paka izao ary ny eglizy dia mampisongadina toe-panahy anankiray tamin'ny alahady lasa teo dia i Kristy mpamindra fo no natolon'ny eglizy ivelomansika fa indrindra raha mijery ny zava-misy sika dia tena ilaina tokoa ny fibanjinana sy ny fivelomana an'izay famindrapo izay tamin'ny alahady lasa tokoa nasainy asika ny banjina any Kristy mpamindra fo mba hahatonga sika koa ho mpamindra fo na mpianatra sika i masinda Thomas raha nanao ny fekempinoana tompoko sy Andriamanitra na dia eo aza ny fisalasalana dia fantaro fa i Jesoa nilaza hoe sambatra izay mino nefa sy nahita izany sambarana izany no entsika mamafy ny fanantenana sy ny fiadanana eo anivosika na dia sy misy antenaina aza indraindray dia matoky sika
fa ao amin'Andriamanitra sy maintsy misy izay fanantenana izay hoy Masindahy-Paoly, ary sy iza ny fanantenana ho asika fa i Kristy nandresy ny rasy rehetra. Ka io famindram-po io tokoa no lalana mitondra araka ny voalazan'ny Papa François amin'ny fandriam-pahalemana sy ny fiadanana. Isika izao tokoa no mpamafy ny fiadanana sy ny fanantenana arak'izay afatra ny Papa François zay tamin'izy nandalo teto amintsika. Ka ny fomba hoentsika ivelona n'izay dia ny fampiasasika araka ny naverimberitsika matetika hoe isika sy mainsy chapelle portable, zany hoe ny chapelle de toerana misy ny sakramenta masina. Io chapelle ny famindram-po hitantsika eo akaiky ny katedraly io, ka tsy mijanona ao amin'ny chapelle ny famindram-po izy Jesosy famindram-po isika tamin'ny alady lasa teo, fa isika vita pateny olon-dehibe amin'ny finoana no tabernakla velona. Ka entisika amin'ny toerana zay aleasika rehetrarehetra, na eo anivon'ny fianakaviana eglizy kely, na eo anivon'ny toeram-piasasika na toeram-pianaratsika, na eo anivon'ny eglizy fiombonana any amin'ny quartier misy asika, eo anivon'ny fiarahamonina na eo amin'ny eglizy fototra misy asika, dia isika no zary chapelle velona satria ao anatintsika ao i Kristy nandresy. Ka i Kristy nandresy iny feno ny famindrapon'Andriamanitra no iraina anova ny rafim-pahotana zay mangeza asika amin'izao fotoana izao. Ka izay indrindra no fampianarana fototra amin'izao alahady fahatelo izao dia hoenysika fa ireo mpianatra zay sahiran-saina tamin'izay ka niverina tamin'ny asany andavanandro dia sy namokatra ensika sara, ary dia azo lazaina fa mitovy mira amin'izao andro iainasika izao. Araka ny lazaisika teo, iraina any amin'ny fiarahamonina isika dia mahasiary fa sy mamokatra, ary dia manontany tena hoe hoay zary isika ty very fanaim-bola verina ho isika, ary dia tena kivy. Ka eo indrindra ary zay ny toe-panahy zay ianarasika amin'izao tsy inona izany fa eo anivon'izy ireo Jesosy izay zany ny toe-panahy sy mainsy ezasika ihany koa, sy Andriamanitra lavitra no Andriamanitra sika fa Andriamanitra miaraka amintsika, ary zay ny tsinoda amin'izao. Ka niova ny zava-misy satria avy Jesosy nankahery ireo mpianatra ireo, ary dia nilaza tamin'izy ireo hoe alasao ankavanan'ny sambo ny aratonareo dia azo ianareo. Inona tokoa raha natanteraka ny sitrapony ny mpianatra dia nahazo be dehibe. Ka izay koa tahaka ny Jesosy isika sy mainsy manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, ary zay ny problema satria tsy manao ny asan'Andriamanitra isika fa manao ny asan'izao tontolo izao, ka sy mamokatra isika tahaka n'ireo mpianatra zay niverina ho isika nanao ny asany andavanandro ka sy namokatra. Raha manao ny asan'Andriamanitra isika dia miova ny fiainansika, ary dia zay ny toe-panahy sy mainsy ianaratsika amin'izao lady fahatelo izao, manao ny asan'Andriamanitra isika tahaka ny Jesosy. Ka raha manao ny asan'Andriamanitra dia Andriamanitra nanao ny asasika ka amokatra isika. Ka izay ny fampianarana zay asongaditsika eto, ary dia fahita sika zany tamin'ny alahady raha nandinika ny alahady ny Paka, raha nandinika an'ireo mpianatra avy any Emaosy sika zay feno akiviana. Kanefa rehefa nifanozy tamin'i Jesosy izy ireo, rehefa nitrotra tamin'i Jesosy, raha niona tamin'i Jesosy marina izy ireo, dia nirehidrehitra ny fon'izy ireo, ary dia sy misalasala izy ireo niverina tany Jerosalema. Ka izay koa nirisika ry kristianina havana amin'izao fotoana ny anaovasika ny sinoda izao, raha mifampitrotra isika ka mitondra ny hevitr'Andriamanitra fa sy ny hevitra n'izao tontolo izao sy ny lôzika n'izao tontolo izao no entsika izery ny zava-misy, fa araka ny fampianarana nataosika teo dia sy inona fa ny hevitr'Andriamanitra dia ny hevitry Kristy. Ka raha manao ny asan'Andriamanitra isika mifanozo mifampitrotra dia
miova isika amin'ny ataosika rehetrarehetra fa sy lavitra ny andriamanitsika sy Andriamanitra lavitra i Jesoa fa Andriamanitra eo anivosika ary miara-miaina amintsika fa anjarasika no mitrotra aminy ary raha mitrotra amintsika efa nandresy izy zay naneky ho faty na dia sy nanota aza dia nandresy ny fahafatesana ka noho izany sy firehekevitra no araisika sy mahatotoa sy lolo fa olona velona eo anivosika Kristy ary zany no ankalazaisika tamin'ny Paka. Alleluia. Ary nambarasika ny finoansika mba ahatonga sika olon-dehibe amin'ny finoana sy hoe mandeha ho azy zay no lazaisika hoe ady amin'ny rasy satria ny fakapanahy eo amintsika eo mandrakariva aza manofo sika ary tsy misy vaksiny io fa ny hery ny angovo dia Kristy nandresika raha miombona amin'ny Kristy sika mamokatra ny fiainansika ary dia na dia sarotra aza ny lalakalia dia hotody tahaka an'ireo apôstôly sika eo amin'ny fiainansika an'izay Paka fandalovana miala amin'ny rafi-pahotana ka mitondra sika amin'ny rafi-pivelomana izay ahitasika ny fibelarana ny mahazanaka Andriamanitra sika ny maha olom-baovao amin'ny Kristy sika mahafahariana vaovao asika ka zary génération mpanorona isika. Ny vakiteny voalohany indrindra dia manambara antsika an'izany feno finoana olon-dehibe amin'ny finoana i Piera ka nisolo vava ireo mpianatra ka nilaza mpahibe maso ny fototra ny finoana io ilay lazaina hoe kerigma zany hoe manambara sy mitory ny vaovao mafaly ka nambarany fa i Jesoa zanak'Andriamanitra dia nifansina tamin'ny Azozaliana tamin'ny andron'ny Pilaty zany hoe sy nofinofy sy firehekevitra novonoana izy mizanona tao am-pasana fa nitsangako velona ary izao izy no vavolombelona io le averisika matetika izao andro sika izao mila vavolombelona sy mpitoroteny sy mpikabary nampanao kobaka mbava ny tadiavin'izao tontolo izao fa indrindra miatrika n'izao zava-sarotra izao fa vavolombelona matoy izy ho isika araky ny afatry ny Papa Masinday Paul fahenina dia matoy izy mihaino ny mpikabary matoy izy mihaino ny mpitoroteny satria ireo dia vavolombelona ka izay no ny anirahana sika zany natao hoe missionnaire ka isika izao ary no vavolombelona votom-pinoana olon-dehibe amin'ny finoana ka anambaran'izay amin'ireo mpiarabelona amintsika ary sy vitany hoe manambara fa mitondra an'izay vaovao mafaly zay ka anova ity rafi-pahotana mangeza asika ity mba hitondra asika amin'ny rafi-pivelomana ary dia izay nokendresika amin'izao fanatanterahasika ny synôda izao ry kristianina ava malala izay ihany koa no mbola ambarany vakiteny faharoa amintsika androany ary ambarany ary fa milosy tokoa ny fiainansika ary no tazona dia mba fiainana sarasara kokoa ho indrindra ny vakiteny faharoa izy i Jesoa zany no nandray ny eloka asika rehetra izy nisorona ho ansika izy izay sy nanota nanaiko fahotana mba hahatonga asika ho zanak'Andriamanitra izy no mpisolo vavantsika amin'ray izy no mpanelanelana ansika ka izany ny vaovao mahafaly ary ry kristianina havana sy izery zavatra ity ivelany na maro aza ny zavatra mahasarika asika mazava io fizoroany Masindahy-Paoly io teniny Masindahy-Paoly io ka okarisika ho folakevitra amin'ny fandalianatsika ny synôda mba ireo afatra Andriamanitra ireo no anampy asika midinidinika ataosika rehetrarehetra ka hatonga asika ho Kristy mpiarabelona eo amin'ny fiainasika Kristy mpiarabelona isika raha manao ny asan'Andriamanitra ka amin'izay Andriamanitra no anao ny asa sika ka aokarisika
mba ho mpamafy fanantenana, ho mpamafy fiadanana tahaka na ataon'ny papa sy misahatra ny manentana ansika tahaka nataony tamin'izy namangy asika. Raha fitininary zany rehetra zany dia eo anivosika miara-dalana amintsika tokoa i Jesosy nandresy ny sangako velona, nandresy ny sangako velona matoky sika fa raha manao ny asan'Andriamanitra dia amokatra ny fiainansika tahaka ireo mpianatra izay namokatra tokoa ny fanaratoana nataony ka amin'izay sy rafim-pahotana mangeza sika sono no iainansika fa noho ny fahasoavan'ny paka manentana ansika dia manorina rafitra anampy asika hivelatra isika ary izay sy hinona fa ilay voalazan'ny papa ao amin'ny ensiklikany hoe eglizy fianakaviam-beny Zanahary, eglizy fianakavian'Andriamanitra, Fratelli tutti, olo araika sika ziaby, mpiray tampo isika ary dia io no rafitra ahitasika ny tena fivelarana ny mahazanak'Andriamanitra sika. Ry Jesosy Kristy Tompo nampianarinao androany ary fa eo anivonay tokoa ianao ka velona ianao ary mamelona anay ka engane zahay koa ahay amafy zany vaovao mafaly zany tahaka ireo apôstôly araky ny vakiteny voalohany ary ampio izahay anao ny asan'Andriamanitra dia amin'izay Andriamanitra no anao ny asanay ka hatonga anay ho tena vavolombelonao izay Jesosy enganeny fanainao masina hatonga anay ho Kristy mpiarabelona amin'ireo manodidina anay ampianaro zahay ahitarika ny olombelona entan'ny fahasoavanao ka hatonga anay tokoa ho fianakaviana raiky olo araika ao aminao ho fianakaviam-ben'Andriamanitra ampio izahay irosy lalandava amin'ny fandalinana finoana fandrindra amin'izao sinoda izao ka ho vonina mafy fanantenana sy fiadanana tokoa izahay fa indrindra ho tonga ho eglizy velomin'ny batemy miombona mandray atanana iraina ho tabernakla velona masiny marireny eo matokony vavaka ao izahay amin'izao sinoda izao izay iarahanay manatanteraka aminao eglizy piaradia piaradalana miaraka aminao izahay masinday Josepha ho ray piarony eglizy eran-tany ianao ka aza mandao anay arovy izahay soravany fandriky ny fakampanay fampio izahay ho génération mpanorona mpamafy fiadanana mpamafy fanantenana mivavah ho an'ny fianakaviana eglizy kely mba ho eglizy miara-mivavaka sy mpandalo-pinoana tokoa ny fianakaviana sy kiraikiraiky ao ko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapan'izay.
olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi Dieu seul.